mikasika ny fiaramiasa amin'ny tanàna rahavavy tanàna Noiselle. Araka ny fantatsika moa zany dia manampy zareo amin'ny sehatra maro. Ny tanàna rahavavy tanàna Noiselle. Manampy zareo amin'ny resaka fahadiovana sy ny fidiovana. Fantatsika manao regny toerana fidiovana sy fahadiovana regny any amin'ny fokontany. Toko fa zava-dehibe regny. Manampy zareo amin'ny famasian-drano fisotro. Amin'ny toerana zay sy tratran'ny jirama dia manome regny puits regny zareo. Toko fa zava-dehibe zay. Ary io dia ataoko hoe anisany fanampiana goavana satria mitetina hatrany amin'ny ataontsika hoe isan-taona zany sika dia mahazo 25 000 € zany isan-taona. Ary sy fiainasika fa ny ambim-bola asika zao tamin'ny taona lasa izay nampian'ireo nomen'ireo tanàna rahavavitsika dia mahatratrany amin'ny 94 millions d'ariary eo. 450 tapitrisa ariary ao amin'ny kitapo-mbola-panjakana ny commune mazava ho azy ao trésor zany. Amin'ity zareo mbola mikasa andefa vola koa eo amin'ny 25 000 € amin'ny farany taona aty zay alefa ihany koa ao amin'ny kitapo-mbola-panjakana ao amin'ny trésorerie générale zany, ao amin'ny trésor public zany. Ka zay no famasiana amin'ny ankapobeny zany hoe amin'ny resaka fahadiovana sy fidiovana dia fanomezana andreo toerana fidiovana reo ary fanampiana amin'ny resaka fanaovana puits. Fa ankoatran'io dia mbola manampy koa zay amin'ny resaka fampianarana. Fantatsika zany satria zareo dia manome vasim-pianarana. Mpianatra maro mahazo vasim-pianarana avy amin'ny tanàna rahavavy. Ary mpianatra maro no mahazo fanampiana amin'ny fampidirana mpianatra. Ary mpianatra maro no mahazo sakafo isan'andro efa taona maromaro zay avy amin'ny Noiselle. Io koa dia mitety hatrany amin'ny 7 000 € isan-taona io koa zany io. Fantatsika fa misy mpianatra 500 isan'andro efa taona maromaro zay manomboka amin'ny ora andro fianarana manontolo mahazo sakafo avy amin'ny tanàna rahavavitsika. Zava-dehibe zany. Ankoatran'io dia miditra koa zay amin'ny resaka fanadiovana tanàna. Efa nanome fiara anankiroa zareo. Hitantsika namba reny. Ny olana zany ny fiara anankiray fa miasa. Le anankiray fa ny fiara faharoa mbola tsy afaka miasa. Satria ny fanjakana dia mitaky 10 tapitrisa ariary amintsika mba hivoahany fiara anankiray mitatitra hena io. Ka hitantsika amin'izany fa isika manana vola andaovana ilay 10 tapitrisa ariary. Satria ny volantsika dia azo lazaina araka ny volantsika manana ny ambitsika. Manana vola hatrany amin'ny 100 tapitrisa ariary sika amin'ny compte-tsika ao amin'ny trésor public fa saingy kosa ny sy niomana amin'ny vola handoavana an'izany commune. Toy ny heverin'ny commune zany hoe tokony ho ataon'ny fanjakana zany. Nefa moa sy nataony le izy dia lasa sy tafavoaka zany le fiara anankiray. Dia izay zany no mahatonga ny fiara anankiray io mipetraka eo sy afaka miasa, zay natoka antsika hitaterana hena avy eo amin'ny abattoir ka hatraty amin'ny tanambao zany. Io fiara fourgon avy amin'ny tanàna rahavavitsika. Fa ny anankiray no afaka miasa. Le faharoa fa amin'izao izy mbola misy olana kely koa fa efa vita zao le fiara dia verina miasa indray izy fa le ray zany dia io tavela sy azo ampiasaina satria mbola sy voaloha zany ny dédouanement zany zay araka ny fitakian'ny fanjakana zany. Dia na dia zany nefa dia efa nifampirahata amin'izareo ihany zay fa mbola mila fanampiana amin'ny lafiny ara fitaovana hoentina mandroaka fako. Dia isika moa fa niezaka iny hividy camion nefa mbola sy tafavoaka fa mbola hotoizany niezaka iny. Ny commune mbola maniry hividy camion anankiray. Fa zareo tanàna rahavavy indray zao dia handefa fiara anankiroa alohan'ny farany taona. Camionette nangatako le 3,5 ohatran'ny hitantsika le camionette kely ohatran'ny satria mora ampiasaina. Hita akana fasika, io tena mampizarisika le ady amin'ny fidinan'ny fasika, androfana fako any anelanela tanàna satria nisy olana zay matetika rehefa mandroaka fako amin'ny toerana tery, ohatra Pasikabo, ohatra ry amin'ny lalana makany amin'ny commissaire direction régionale ny sécurité publique ary amin'ny commissaire divisionnaire filazantsika anazy. Rehefa miditra le camion dia tapaka le lalana dia mitaraina le olo hoe masairana zay fa tapaka ny lalana natao alo na hariva. Dia voatery zany manafatra fiara somary kelikely nefa camionette nefa benne izay dia izay no tonga amin'ny farany taona zany azo anankiroa resaka. Efa vita koa ny fanarahana amin'io fa amin'ny décembre zany dia azo camionette anankiroa resaka amin'ny tanàna rahavavy. Manampy koa zany amin'ny resaka assainissement. Ankoatran'izay moa efa fantatsika zany fa ry zareo dia anatiny miaraka amin'ny commune manao an'ilay hôpitaly. Ny hôpitaly moa zany dia anisany tena hoe
napetrako lara-pameny satria fantatro loatra ny fahasaren'ny vahoaka amin'ny fisaboana satria lafo ny sabo raha ohatra ka misy ny tsy fahasalamana de tena lafo satria araka le voalaza teo ny tenanay dia anisan'ny mandray anjara ary sy ny tena tiany fa na ny commune na ny mpiara-minombonatoka ny tananaravavy de mandray anjara matetika rehefa misy tsy fahasalamana reny de hita ny tena halafon'ilay fisaboana de zay natonga anay hoe tsy maintsy manangana hôpitaly ny commune fa azavaiko tsara mana hôpitaly ny commune fa hôpitaly mpanjakana fa sy hôpitaly ny maire na hôpitaly ny commune araka ny hoe fiteny azy fa ny be tanàna ny commune miaraka amin'ny tananaravavy no manorina an'ilay hôpitaly de aveo dia mazava azy hôpitaly mpanjakana fa kosa hizery bebe koa ny vahoaka zany hôpitaly io fa erasika mahita fa hita le fahasaranany vahoaka amin'ity resaka fisaboana ty ka dia mbola ny tananaravavy zany manampy am'izay resaka fisaboana zay zany zay ngamba le izy amin'ny ankapobeny zany fanampiana ny OASL zany ka ny zavatra mety mety hoe sara zavana kely any ngamba ohatra mety iseo ihany zay mety fahinosika ihany de hoe ny OASL dia tananaravavy efa roapolo taona amin'ny taona ho avy zany ny fandraisana amin'ny tanàna OASL fa misy koa mpamasy vola zay salamy hoe mitovy lenta amin'ireny hoe préfecture any andafy zany métropole Rouen Normandie io zany no anisany mamasy any OASL koa zay mamasy vola sika ka matetiky mihitahitasika iny hoe la métropole Rouen Normandie de azagaga nareo fa io le mamasy vola koa zay ny OASL ny manelanelana fa le vola sy mandalo amin'ny OASL satria mety zay ndreo sao de lasa ny OASL fa avy any to de rehefa direct aty amin'ny trésor public zany le vola tonga de atao amin'ny trésor public atao compte ny commune amin'ny folafany ary zay mahatonga de miady foana hoe raha ohatra ka mba moramora ny famoaham-bola de mety navita zavatra maro isika fa sy moramora izy fa sarotra de lasa mandeha miadany le asa ary mihavita sikelikely zany ny asa zay tady amin'ny